nahazo tsena vaovao manara-penitra vita amin'ny vato miendrika ny isin'izany asa tanana malagasy zany ny mpivarotra ara-malagasy ao Andravoahangy na ny fimpitama. Raha trano azo ny tsena teo aloha dia vita amin'ny boriky izy amin'izao ary mifefy. Amin'ny 20 ny volana septambra izao no tokanana amin'ny fomba ofisialy ity tsena vaovao ity, manazava indrindra ny filohan'ny fimpitama. Trano azo zany ty toerana misy anay ity taloha de rehefa nangataka tany amin'ny commune zany zahay ny fanamboarana de nahazo fahafahana manamboatra azy ho trano biriky manara-penitra zahay de ny mpivarotra ihany ny antoka amin'ny fanamboarana, tsy nisy fanampiana avy any ivelany fa ny vavahady zay no vita vavahady vy ny tsenanay zay ny comité national de mines no nanolotra an'izay vavahady zay ho anay. Tombony fahadiovana aloha voalohany indrindra de ny faharoa manaraka zany ny sécurité zany ny entana satria ny entana mipetraka aty anatiny de fahatelo miavaka satria zavatra tsara, ny zavatra miendrika ny mpizahatany zany ny tonga fahavaratra ny tsisy rano miandrona fa mivoaka somatsara ny rano eto aminay.